Fihetsiketsehana tsy nahazoana alalana no nataon'ny antoko Avotra ho an'ny firenena araka ny fanazavana nentin'ny Mpitandro Filaminana mitondra fanazavana misimisy kokoa mahakasika izay moa ny Lieutenant-Colonel Lala Rakotonirina. Foana ny mpanao rorotra na dia hoe mieritreritra ireo mpamory fa dia hoe amin'ny inona hoe izy ity hanao ny famoriam-bahoaka mazava izy ireo dia misy ny mpanao rorotra. Teo zao dia efa nisy tranga anankiray voalaza fa nisy saika handroba zany tany amin'ny faritra Beorika. Dia efa narotanotra amin'ireny no sarotra ary rehefa tafavovory ny olona misy foana le psikolojiana folona zany sarotra ny fehezana zay ary ny olona mamory ka tsy mieritreritra fa misy tranga ratsy foana ateraky ny famoriam-bahoaka zao ka zay no ezahanay fehezina zany zay voalohany ny famoriam-bahoaka tsy azon-dalana aloha dia efa tsy mety satria hampiatra ny lalàna no sy Mpitandro Filaminana zay aloha dia efa tsy mety. Famoriam-bahoaka ihany koa sady efa tsy nahazon-dalana no ety amin'ireo publika tsy mety ihany koa zay zavatra rehetra zany tokony hialana raha ohatra tsika mihevitra tokoa fa hoe hametraka firenena ao anatin'ny tany sy ny hoe ampandroso tanindrazantsika ty manembatsembana ny andavanandrom-piainan'ny olona zay dia lasa tsy mandeha mizotra amin'ny tokony izy ny fiainam-bahoaka zay efa hitatsika raha malala hoe anaty krizy mbola mitomby ihany koa zany le olana hatrehany dia mandray ndraiky ny Mpitandro Filaminana mba hirindrany ny andavanandrom-piainany.